Samy nametraka laharana maitso na ny polisy-pirenena na ny zandarimariam-pirenena natao hiantsona ny mpitandro ny filaminana raha toa ka misy olo-pirenena sendra mahita vaovao momba ireo tranga afaka nankeriny tovovavy tato ato. Azona valisoa ny fanomezana vaovao mari-pototra hoy avy eo amin'ny polisy-pirenena izay nametraka ny laharana maitso 8,700 hiantsona azy na andro na alina. 7,700 kosa ny laharana maitso ahafahana miantsona eo amin'ny zandarmaria hoy ny jeneraly Serge Gelé, sekretera mpanjakana miadidiny zandarmariam-pirenena. Raha ny vaovao nampitainy mpitandro ny filaminana dia mbola tsy fantatra mazavatra eto ny tanjon'ireo mpakan-keriny. Ny valin'ny fitiliana natao tamin'ireo tovovavy ireo dia nahitana zava-mahadomelina fampiasan'ireo mpanolona tamin'ny singa nalaina taminy. Tsy nahitana tranga fanolanana nefa ireo tovovavy lasipatry ny fakana-keriny hoy ny ministera ny fahasalamana. Anakoako indray ny alefa barea. Amin'ny alakamisy izao no anatanterahany eny amin'ny kianjan'ny LGK Plus bypass ny lalao ara-pirahalahiana voalohany ifanandrina ny ekipa-pirenena malagasy ny baolina kitra latsaky ny 13 taona na ny Barea U23 amin'ny ekipa-pirenena Mauritiana amin'ny Skadstone latsaky ny 13 taona ihany. Amin'ny sabotsy 1 jona kosa ny lalao faharoa izay mbola iona ny ekipa roa totaka eny amin'ny kianjan'ny Barea eny Mahamasina no hanaovana azy. 5,000 ariary ny vidim-pidirana ho an'ny rehetra. Anisan'ny lalao fanomanana ireo mpilalao baolina kitra malagasy latsaky ny 13 taona amin'ny fifantsana adina ny tompon-daka ny Afrika ho an'ireo latsaky ny 13 taona amin'ny volana septambra izao ity lalao ikatrohana amin'ny club MU23 avy ao Maurice ity. Efa ho herinandro izao no natao ny fampivondronana ny Barea U23 teny Votovorona. Isan'ny mpijery ny lalao ny Barea Zokiny sy ny Palankasiny Grasy tamin'ny alahady teo ireo mpilalao zandriny. Tsy laozan'izay tsy hitrangan'ny zava-dratsy sy loza rehefa vaninandro ny fety. Na izany aza dia azo lazaina ho lamina ny fankalazana ny Pentecote tamin'ity taona ity araka ny nambarany avy eo anivon'ny polisy-pirenena. Araka ny tatitra nataony avy amin'ny polisy-pirenena dia olona iray no maty, 7 no naratra, araka amin'ny 30 no nosamborina teto Antananarivo renivohitra nandritra ny farany herinandro ny Pentecote. Lozam-pifamoivoizana miisa 5 no nitranga nandritra izany ka iniray tamin'ireo no nahafatesan'olona iray. Mpamily fiara roa ihany koa no voasambotra noho ny amamoana araka ny voalazan'ny polisy-pirenena. Olona raika amin'ny 30 no voasambotra nandritra ny fisafonana nataon'ny mpitandro ny filaminana ka notazonina amponjavonjy maika ny 5 ho hiatran'ny tatitra.